Zava-dehibe loatra ny fahasalamana indrindra rehefa hoe miankina manaina izay. Ity tranga iray ity dia manahirana loatra ny mahay mindanjalanja azy eo amin'ny fiainana satria raha miakatra izy manahirana, raha midina izy manahirana nefa tsara atao eo an-tenatenany foana. Nga tosidra no tiako resahana eto. Ny tosidra tokoa dia efa misy ao amin'ny olombelona tsirairay avy, efa voajanahary izy io, fa noho ny antony maro isan-karazany no mety mampiakatra azy na mety mampidina azy, noho ny toe-batana ihany koa. Ny fiasana saina be loatra, ny tsy fahaizana mandanjalanja sakafo, ny fihinanana zavatra tsy mifanaraka amin'ny toe-batana, ny rivotra iainana, anisany mety mampiakatra na mampidina ny tosidra avokoa izany. Raha sendra ny tosidra miakatra matetika ary ianao dia aleo mijery mpitsabo. Raha sendra ny tosidra midina matetika dia aleo mijery mpitsabo satria dia tsy hainao tokoa hoe inona ny sakafo mety sahaza ny vatanao. Raha ho an'ny olona miakatra tosidra matetika izao dia tsy tsara mihinana hena mena. Izany hoe izay rehetra mety mampadity ny rà dia ialana avokoa. Ialana noho izany ny fisotroana zavatra misy alikaola, ny zavatra manahitaitra ny vatana. Raha ohatra kosa indray ka midina matetika ny tosidranao dia mila mahay mijery ny sakafo hohanina tsara mihitsy ianao mba tsy vao maika ampidina ny fahasalamana ny fisotroana zavatra tsy mifanaraka amin'izany. Ny tokony ataonao dia ny mba hampitovy tandana ny tahan'ny tosidranao, izany hoe tsy hiakatra tsy hidina. Anisan'ny tsara ataonao izao ny misotro ranona persila ohatra, sady manadio rà no ilaina ihany koa ny tosidra. Ny tongolo gasy dia tena vadin'ny tosidra tanteraka satria dia mampitony tsara azy, tsy hampiakatra, tsy hampidina. Mety foana io na ataonao tsakotsakoana na ataonao anaty rano ny tongolo gasy dia mety foana izany. Sombony fotsiny ireo amin'ny fomba hitazanao ny tosidranao, fa na izany ary vao misy ny tsy metimety dia aleo manantona mpitsabo.